miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanantsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Amaky Baiboly tsika ny bokin'ny Samuela faharoa toko faha 17 ny andininy fahavalo. Dia rehefa avy eo toizantsika ny amin'ny tantara voalohany toko faha 2 ny andininy fahafolo. Samuela faharoa toko faha 17 ny andininy fahavalo. Dia rehefa avy eo tantara voalohany toko faha 2 ny andininy fahafolo. Hitantsika ve azafady? Samuela fahafiry ve? Samuela faharoa toko faha ny andininy fahavalo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny soramandry ambony milaza manao hoe ny anaran'ny lehilahy maherin'i Davida. Ninona hoe azafady? Avereny ihany hoe iza hoe? Lazao akaiky anao manana anjara amin'izany ianao. Andininy fahavalo. Ary izao no anaran'ny lehilahy maherin'i Davida, Joseba Basebeta, Takemonita no lehiben'ny mpanafika malaza. Izy ilay Edino Ezinita izay namely ny valonjatolahy. Namely ny filo lahy hoe? Firy hoe? Antonio kely nykaikinao vitanao ve zany? Ka nahafaty azy tamin'ny adiny ray mandeha monja. Ary ny manarakaraka azy dia Eleazara zanaky Dodo, zanaky Ahohita, anankiray amin'izy 3 lahy mahery teo amin'ny Davida. Raha niaiky ny Filistina izay niangona hiady ireo ka niakatra ny lehilahy mahery amin'ny Israely, dia nitsangana Eleazara ka namely ny Filistina mandra-pahavizany tanany ka efa niraikitra tamin'ny sabatra. Ary Jehova nanao famonjena lehibe tamin'izany andro izany, ka niakababy ihany no sisa nanarahan'ny olona azy. Andininy faha 12. Ary ny manarakaraka azy dia Sama, zanaky Ageararita, ary noho nivory ho iray toko teo amin'ny tany nisy voanemba maniry ny Filistina. Ary ny olona nandositra azy dia nijanona teo ampovoan'io tany io kosa izy ka nahazo io ary namono ny Filistina, ka dia nanao famonjena lehibe Jehova. Ho tanteraka eto ane izany. Ary nisy 3 lahy samy malaza avy tamin'ny 30 lahy nidina ka tonga tao amin'ny Davida, tao amin'ny zoiny Adolama noho ny fararano. Ary ny miaramila ny Filistina nitoby teo amin'ny lohasahan'ny Refahita. Ary Davida dia tao amin'ny batery fiarovana tamin'izay. Ary ny miaramila ny Filistina kosa dia tao Betlehem. Ary Davida naniry ka nanao hoe engane ka isy ampisotro rano avy amin'ny fatsakana ao Betlehem, ilay ao akaiky ny vavahady. Ary ireo 3 lahy mahery namaky teo amin'ny miaramila ny Filistina ka nanovy rano tamin'ny fatsakana tao Betlehema izay teo anilan'ny vavahady. Dia netiny ho any amin'ny Davida, kanjo tsy netiny sotro izy, fa nahidiny ho an'i Jehova iny. Fa ho Davida, sanatria Jehova raha anao izany aho, tsy ran'ny lehilahy izay nandeha nanao viveriny ainy va ity, ka dia tsy netiny sotro izy. Izany zavatra izany no nataon'ireo 3 lahy mahery ireo. Ary Abisai rahalahy Joaba zanaky Jeroia no lehibe amin'izy 3 lahy. Ary izy namely ny 300 lahy tamin'ny lefina, ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin'izy 3 lahy. Tsy izy va no be voninahitra no izy 3 lahy, fa izy no lehibeny, nefa tsy naombo ny 3 lahy teo izy. Ary Benaia zanaky Joiada zanaky ny lehilahy mahay tany Kabezela
izay nahavita asa be, izy no namoniny rola mahery tany Moaba, ary izy no nidina ka namoniny liona tao andavaka fatsakana tamin'ilay andro ny soram-panaly iny. Ary izy koa no namony ilay Egyptianina makadiry be, ary ilay Egyptianina nitondra lefina teny an-tanany, nefa namorotsahany Benaya tamin'ny teny ihany izy, ary nisariny ny lefina teny an-tanany ilay Egyptianina, ka iny lefina iny ihany no namonony azy. Izany no nataony Benaya zanak Joiada. Ary tamin'izy telo lahy mahery dia izy no nalaza. Izy no nalaza no ny 30 lahy, nefa tsy naomby azy 3 lahy teo izy. Ary Davida nanendry azy ho isan'ny mpanolotsaina azy. Ato amin'ny tantara faharoa toko faha 1 tantara voalohany azafady, toko faha 1 ny andininy 10. Soromandro ambony amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny lehilahy maherin'i Davida izay niady hampanjaka azy. 10. Ary izao no lohan'ny lehilahy maherin'i Davida izay nifikitra mafy tamin'izay nanina hoe azafady? Tsy maresy lahatra izy zany. Nifikitra mafy tamin'ny fanjakana mba amin'ny Israely rehetra hampanjaka azy araka ny tenin'i Jehova ny amin'ny Israely. Dia izao no isan'ny lehilahy maherin'i Davida, Jasobeama zanaky Akmony, lehibe ny mpanafika malaza. Izy no namely ny 300 lahy tamin'ny lefina, ka naharingana azy tamin'ny ady indray mandeha monja. Ary manarakaraka azy dia Eleazara zanaky Dodaohita anankiray amin'izy 3 lahy mahery. Izy no teo amin'ny Davida tao Efesa-damima raha vory teo ny Filistinina iady, ary ny tany nisy varordia maniry, ary ny olona nandositra ny Filistinina, fa nijanona teo ampovoan'io tany io kosa Eleazara, ka nahazo io ary namono ny Filistinina, ka dia nanao famonjena lehibe Jehova. Ary nisy 3 lahy malaza tamin'ny 30 nidina nakeo amin'ny vatolampy ho any amin'ny Davida tamin'ny zoiny Adolama, ary miaramila ny Filistina nitobo teo amin'ny lohasany rehefa hita. Ary Davida dia tao amin'ny batery fiarovana tamin'izay. Ary miaramila ny Filistina kosa dia tao Betlehema. Ary Davida naniraka ka nanao hoe enganeka isy ampisotro rano avy amin'ny fatsakana ao Betlehema, ilay ao akaikin'ny vavahady. Ary izy 3 lahy ireo namaky teo amin'ny miaramila ny Filistina ka nanovo rano tao amin'ny fatsakana tao Betlehema, ilay tao akaikin'ny vavahady. Dia netiny ho any amin'ny Davida kanjo, tsy netiny sotro izy fa nahidiny ho an'i Jehova. Fa hoy izy sanatria amiko eo anatrian'i Jehova, raha nanao izany isotro ny rano reto olona nanao viveriny aina ireto vao, fa nanao viveriny aina izy ireo tamin'ny nakany ity, ka dia tsy netiny sotro izy. Izany zavatra izany no nataon'ireo 3 lahy mahery ireo. Ary Abisaira lahy Joaba no lehibe tamin'izy 3 lahy. Ary izy koa namely 300 lahy tamin'ny lefina ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin'izy 3 lahy. Eny tamin'izy 3 lahy dia izy no nanana voninahitra mihoatra no azy roa, fa izy no lehibe nefa tsy naomby azy 3 lahy teo izy. Ary Benaya zanaky Joiada zanaky ny lehilahy mahay tany Kabzela, izay nahavita asa be, izy no nahafaty ny rola mahery tao Moaba. Ary izy koa no nidina namoniny liona tao anatin'ny lavaka fatsakana tamin'ilay andro nisy oram-panala iny. Ary izy koa no namony ilay Egyptianina makadiry, izay 5 akio ny alavany, nefa teny an-tanan'ilay Egyptianina nisy lefina tahaka ny voditenin'ny mpanenina. Nefa namorotsahany Benaya tamin'ny teny ihany izy, dia nosariny ny lefina teny an-tanan'ilay Egyptianina, ka iny lefina iny ihany no namonony azy. Izany zavatra izany no nataony Benaya zanaky Joiada. Ary tamin'izy 3 lahy mahery dia izy no nalaza indro fa be voninahitra tamin'ny 30 lahy izy, nefa tsy naomby azy 3 lahy teo. Ary Davida nanao azy ho isan'ny mpanolotsaina azy. Amen. Asyteka mafan'Andriamanitra. Misy olona tena vonina ho lehilahy sy vehivavy mahery ve? Tena tsy hoe miteny an'izany dia hozy ianao hoe amen, fa tena hoe zavatra ao anatin'ny fonao, fanirinao, etaetaponao mihitsy no tena lehilahy sy vehivavy mahery tena mirehatra. Misy an'izay olona izay ve eto androany? Misy an'izay olona izay ve hoa eto androany? Anampy anao eto ny fanan'Andriamanitra androany. Halleluja! Halleluja! Asyteka mafan'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny tantaran'i Davida mpanjaka. Fa Davida no hitan'Andriamanitra araka ny fony andimby an'i Saul teo amin'ny fanjakana. Tsy afaka tonga dia ho tonga eny amin'ny fanjakana fotsiny eo izy, tsisy an'izany.
ka hoe mialy saoly de toa de miditra izy avy any tsy afaka manao an'izany fa nanangana olona maromaro Andriamanitra nanina izy hoe ireo miaramila ireo niainga tamin'ny dingana ny miaramila rehetra avany amin'ny farany ambany kely indrindra rehefa jerena ivelana izy toatra ny olona tsinitsinina izany ny olona tsy azo tarafina amin'ny endriny ivelany na ny tarehany na ny tsanganany na ny angezany sandrany tsy afaka tarafina ivelany ny olona fa ny mahaolona ny olona ny mahaolona Andriamanitra ny olona Andriamanitra de zavatra ao anaty io no mivoaka rehefa nijerena ireto miaramila ireto de mbola tsy fantatra ny hoavin'ireo fa de mitovy avokoa ohatran'ireny olona miditra manao gendarme manao polisy manao miaramila ireny de tsy fantatra ny hoaviny hoe ohatry ny ahoana ny trakefa ao anatiny ohatry ny ahoana ny toe-tsainy io ohatry ny ahoana ny toe-pony io fa de samy miditra fotsiny io de manao examen rehefa lany izy de miatrika mandeha amin'ny dingana rehetrarehetra nanao tak'izany ireo lehilahy mahery ireo tena pedina tena manomboka hita misongadina amin'izay le miaramila misongadina ny sasany misongadina ny sasany misongadina anisan'izany ilay lehilahy antsoina hoe Eleazara anisan'izany misy lehilahy anankiray teo Jasebeta ozy ny voalazan'izay ny anaran'le olona ohatry ny hafahafa be le anarany fa tsy tsaraina amin'ny anaran'ny olona lazao ny akaikinao naboatina orotara nataony ray aman-dren'ny anaran'le zaza tsy afaka tsarainao amin'izany io zaza io hafahafa be ny anarany fa io lehilahy io rehefa niady teny amin'ny taninady 700 lahy firila hoe 700 lahy sany zany lehilahy zany niatrika 700 lahy tamin'ny indray andro moja ho ny voalazan'ny baiboly resy io lehilahy io ilay 700 lahy ny miaramila rehetra nahitan'izany tsy saniditra fa ity lehilahy ty saniditra tamin'ilay 700 lahy raha ny fijery azy ohatrany hoe ho faty eo io lehilahy io ho faty io na amony tena mihitsy satria hiady amin'ny 700 lahy fa tsy niemitra ilay lehilahy fa saniady rehefa niady izy tsy napino fa resy teo anatrihan'io lehilahy io avokoa reo 700 lahy reo amen amen ny mahaolona Andriamanitra ny olona anankiray tsy ety ivelany fa raha ny ety ivelany de nitsoaka daholo ireo olona ireo na ity lehilahy ty koa ary de nitsoaka 700 lahy ny manoloana anao sayady amin'izany ve ianao na firay midanina ianao na firay midanina rehefa 700 lany eo maty ianao ny anaran'izay fa ity lehilahy ty tsy tak'izany sany niady tamin'ireo 700 lahy reo dia nampian'Andriamanitra ilay lehilahy ary izay nandresen'ny 700 lahy zay no tantarany petraka mandrakity ny androany aty amin'ny taona 424 mbola toritsika ihany ny anarany amin'izao rasy fotoana izao na reseny an'izany 700 lahy zany amen rehefa nahitan'izany Davida mpanjaka fa naresy 700 lahy io lehilahy io tonga de nalainy o lehilahy maheriny tsongainy Davida mihitsy nisy lehilahy anankiray koa antsona hoe Eleazara io lehilahy io ndray nisy Filistina tafiditra teo amin'ny tanina varo ordia ny volazan'ny baiboly andeaka n'io tany feny varo iny Filistina vao nahitan'izany ny miaramila rehetra fa Filistina reo mijoro satria Filistina sady ngeza no avo ranjanana vao nahitan'izany miaramila tonga de vaky nandositra daholo fa Eleazara ozy izy hoe any Jehovah ty tany ty taninay ty ny asan'ny miaramila de miady ho an'ny fanjakana na hatramin'ny fahafatesana ary sany Eleazara niditra teo ampovoan'ireo miaramila ny Filistina reo niady ho an'io tany io ary resy teo anatrihan'ny Eleazara avokoa reo miaramila ny Filistina reo izay etsika nataony izay no lasa laza tsara mandraky ty nandroany mbola torina ny zavatra nataony Eleazara amen de mbola nisy lehilahy anankiray ihany koa manarakaraka azy atsona hoe Sama ny anarany lazao nengeko no aza tsaraina amin'ny anarana ho le olona Sama no anarany io lehilahy io ndray nisy Filistina ihany koa tonga ndeha aka tany mbonemba vonemba maniry be deabe tonga de naika ho botony ny Filistina vaky nandositra daholo no mipiasa tany rehetrarehetra zay miaramila rehetrarehetra teo fa Isama saniditra teo ampovoan'ny tany ny voanemba io
nijoro teo ampovoany izy ho ny voalazan'ny baiboly. Dia ny Filistina teo anoloany teo. Raikitra ny ady. Ny raikitra tamin'ny tanan'io sama io mihitsy. Ny sabatra. Tsy natsiaro tena tsony izy. Namono an'ireo Filistina ireo. Ary tsindriny ny baiboly mihitsy hoe nanao famonjeny dehibe Andriamanitra tamin'izany. Izany hoe tamin'ny alalan'io sama io Andriamanitra nanao famonjena lehibe. Na dia olona anankiray ary. Rehefa omba azy Andriamanitra afaka anaovan'Andriamanitra famonjena lehibe. Amen. Ka za miteny aminao, tsy ny amaro ny fahavalo no mikonty, fa momba anao Andriamanitra sa tsy momba. Zay no mikonty. Tsy ny amaro ny fahavalo no mikonty, tsy ny tanjaky ny fahavalo no mikonty, fa rehefa olona anankiray vonona fotsiny iady ampanjaka ny fanjakany, anampy an'izany olona izany Andriamanitra. Ireo miaramila araka ny voatonona teo dia niady ampanjaka ny fanjakany Davida. Na ho faty ary tsy maintsy mijoro ny fanjakany Davida mpanjaka. Izay ny andraikitra an'ireo miaramila ireo. Ankanizaliza mijoro eo anoloana eo, tsy miamitra zany izy. Izay no nahatonga azy nomena anarana hoe ny anaran'ny lehilahy maherin'ny Davida. Satria ny atao hoe mahery dia lioana izy any amin'ny boky Noabolana. Ny hevitenin'ny lioana tsy miembotra na amin'inona na amin'inona. Ny atao hoe mahery tsy titre. Lazao ny akaikinao, tsy titre, tsy anarana, fa zavabita. Lazao kely amin'izay ny akaikinao, zavabita. Amen. Mbola nisy lehilahy manaraka an'izany. Nisy 3 mirahalahy tafiditra tany Betlehema ny Joda ny Filistina. Rehefa tafiditra tao Betlehema ny Joda ny Filistina, ohatrany hoe tafiditra tany amin'ny lapa zany. Dia ao anatin'ireny lapy ireny manko zany matetika misy fiarovana na ina re zany hoe fialofana. Fialofan'ny mpanjaka. Fanafenana mpanjaka izay ngamba ny malaza azy. Rehefa tafiditra ao anatin'ny lapa ny fahavalo, dia efa misy kanalina kely any ambanimbany any, izay atson'ny baiboly hoe batery fiarovana nanafenana ny Davida. Ka ao anatin'ny lapa mihitsy ny fahavalo, tsisy rano hosotrony, ry Davida tao anatin'ny batery fiarovana. Dia ozy izy nanao hoe maniry aho ka mba maniry, raha mba hisy olona andeha haka rano hosotroko ary amin'ilay lavaka fatsakana ary. Io lavaka fatsakana io anefa didin'ny miaramila ny Filistina. Ny mpanjaka maniry te hisotro rano ao. Dia nisy lehilahy anankitelo sanijoro. Io lehilahy ireo lehilahy maherin'ny Davida izy, fa mbola tsy nanana laza. Mbola nanina hoe? Antanio akaikinao ianao ve fa manana laza? Mantanio kely izy, ny ao aoriana ny ao aloha, mba kitio kely, efa mba inona ny lazanao? Inona ny lazanao? Mbola tsisy? Mitovy amin'reto lehilahy anankitelo reto zany ianao. Engany eo tanteraka aminao reto lehilahy anankitelo reto. Io tsisy hoe izay vehivavy dia tsy mety ty lehilahy ty, hafa zay voasoratra ao dia iantefan'izany daholo tsika na lehilahy na vehivavy. Amen. Rehefa mijery baiboly ianao dia ohatra mijery fitaratra. Mijery inona hoe? Ianao ve efa mijery fitaratra dia endriky dadanareo ny hitanao teo? Tsy endriky dadanareo ny hitanao teo. Mety masony fotsiny ny hitanao eny aminao eny. Fa rehefa mijery fitaratra ianao dia ianao ihany ny hitanao eo. Rehefa mijery an'ity baiboly ty ianao dia ahoana? Mijery fitaratra. Misy lehilahy anankitelo zany zao jerevantsika eto mijery fitaratra. Iza zany ny hita eo? Ianao zany zao no hita eo. Amen. Nataon'ireo telo mirahalahy reo dia zao soteka karaloha. Nataon'ireo telo mirahalahy reo dia zao. Nanapa-kevitra izy. Misy lehibe any ao. Misy an'ilay Leazara ao. Misy an'ilay hafahafa be teo ny anarany. Misy an'ny Sama ao. Misy an'ny Benaya ao. Misy an'ny Abisay ao. Misy an'ny Joab ao. Misy miaramila matanjaka n'ory zareo tao. Izy mbola tsy nanana laza. Fa ozy izy telo mirahalahy, andao tsika andeha haka an'ilay rano. Ny mahasarotra ny mission izy telo mirahalahy dia zao. Ilay fatsakana dia ao ampovoan'ny miaramila ny Filistina. Ny vivery ny aina zany na maty aza dia atao foana le izy. Fa ny mission izy telo mirahalahy teto tsy mahazo maty. Maninona hoe? Satria rano ny ilain'ilay mpanjaka.
ka tsy andeaka rano ny alehany any dia maty any izy dia tovy amin'ny tsy misy any. Fa tsy maintsy izy velonaina tsara, miady amin'ny miaramila, ny rano entina miverina. Azontsika tsara le izy a, sady mitondra rano zany no miady amin'ny fahavalo. Lasa izy telo nalana makivaky ny miaramila ny Filistiny. Papa, raikitra ny ady, ohatry ny hitako mihitsy, raikitra ny ady. Tafavoaka ny miaramila ny Filistina, naka rano. Ny anankiroa miola miady any, ny anankiray manovy rano. Azon-drano verina miady nay manapa-tafavoaka. Tonga teo anatrehan'ny Davida ihany zareo. Vao nahita azy Davida nanome an'le rano, dia hoy Davida hoe sanatry amiko izy izy, raha isotro an'ity rano viveriny ainy reto miaramilako reto. Nararany ho amin'i Jehova le rano, tsy nety nisotro izy satria viveriny ainy. Dia azavainy ny Baiboly tsara amin'izay. Manana ny lehibeany reo telo mirahalahy reo. Lehibeany nanana ny lazany taloha. Nisy an'ilay antsoina hoe Benaiao. Io Benaiao io niady tamin'ilay lehilahy ngeza be Moabita. Resiny Benaia zany lehilahy ngeza be Moabita zany. Misy an'ilay Abisay koa ao, namony liona tany anaty lavaka. Niady tamin'ilay Egyptianina makadiry be. 5 akio ny alavany. 4 metatra zany 5 akio zany. 2 mètres 50 ny alavany. Mitondra lefona ngeza be mihitsy. Izy tsy lava mahia be, fa raha lava mahia be tsy mampitahotra. Lefona tena ngeza be. Fa hono volazan'ny Baiboly hoe niteny Abisay any ozy izy no namorotsahany azy pakapoany tamin'ny tena fotsiny le lava be sady ngeza be. Tonga dia maty, dia nisarisariany, dia nitsatohany tamin'ny lefony. Nisy an'izany Abisay sy Benaia zany tao lehibe andreo telo mirahalahy reo. Fa rehefa nitady rano Davida amaky ny Filistina ao ampovoany ao, tsy sa daholo ilay lehibe rehetrarehetra. Fa le telo mirahalahy tsy nanana laza, le telo mirahalahy mbola tsisy nininina, reo ny sananao viveriny aina tany. Dia hoy ny voalaza Baiboly, tsy lehibe ve retsy? Tsy nalaza noho izy ve reo? Tsy be voninahitra noho izy telo mirahalahy ve reo? Fa tsy naresy azy teo amin'ny fotoana anankiray io. Raha lasa nabavy malalina dia izao raha ny toerana misy anao, mbola afaka iotra lavitra ny olona nanana izy azy ianao. Amen. Amen. Ity toriteny ity tadidiko tsara mihitsy ny torin'ny mpaminaniny an'ity toriteny ity tamin'izany zay mbola formation mpanompon'Andriamanitra. Io no nenganay io toriteny io. Io tena nirehatra tamin'izany nanambaran'ny mpaminazy azy. Fa ny olona rehetra eto ambonin'ny tany manompo an'Andriamanitra tokony samy anana ny lazany daholy. Fa tsy tokony isy hoe zapinitsotra zany. Reny olona mirehatra be reny, reny olona ampiasain'Andriamanitra be reny, reny olona tena ambony manana ny mahizy azy reny, reny mihitsy ny ataovy izay ioarana ho any reny. Aza ialonana izy fa mioara azy. Reseo mihitsy ary izy raha ohatra ka izay ny ilazana azy. Tsy maresy lahatra le amen. Te hanetsika kely ny ambom-ponao mihitsy andro any a. Fa tsy olona ambanimbany ianao io a. Olona afaka ny avita zavatra ianao a. Olona afaka ny rehatra ianao a. Olona afaka tena ho ampiasain'Andriamanitra be mihitsy ianao. Raha lasy anabavy, asiteka mafy an'Andriamanitra. Mba inona no nampalaza anao? Tadidiko tsara izay tonteny izay tamin'izany fotoana. Ny mpaminany zao nampalaza anazy dia fijoroana vavolombelona makasika ny lanitra selo, dia maty 3 andro 3 alina, dia nitsangana izy rehefa avy eo. Dia tena nifantsika tao anaty loha zany tamin'izany fotoana izany hoe inona ny tokony atao mba hampalaza. Dia samy nanao ezaka daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Tsy hoe efa malaza be akory izay, fa mba tonga mpanompon'Andriamanitra kely ihany noho ny toritenin'ny mpaminantsika. Azonareo izy. Dia tsy haiko firy taona aty aoriana, raha tsy diso aho tamin'ny taona 2013 tany angamba sa 2012 tany izy nitory an'izay, 2024 zao averiny izany toriteny izany satria misy olona tian'Andriamanitra ho atsangana andray eto. Faly anareo mare. Hoe nisy apôstôly navita 40 jours 40 nuits, navita alimbavaka ao, nisy navita alimbavaka 150 nuits, nisy navita fivadikanina 120 sy 120 alina, nisy navita an'izao, nanangana malemy, nafoy be, nanao an'izao. Reny le Benaia, Abisay, Sama, Eleazar, fa ianao mba ahoany? Tsikitsika kely ny akaikinao. Jereo kely izy dia tsikitsika io arenao mba ahoany?
rehefa anao manomboka androany tonga dia takomy daholo reny rehetrarehetra eninao teo reny na ny apôstôly ary takomy ihany tsy maninona izany fa maninona tsy manao amen nareo mba manao venao zavatra mampalaza anao amin'izay nisy nalaza ohatra ny andro fotoana zao nalaza tamina herim-bavaka manomboka maraina manam-patonga ny amin'ny dimy mivavaka isan'andro ny vavaka foana izany mba hanakona an'izany miala tsy ny tompoko ry andro fotoana malala tahin'Andriamanitra be ianareo fa nisy navita tany aloha fa ny aty warina kosa manao ahoana taka an'ireto telo lahy reto Andriamanitra tsy manadino ny zava-bita atsika tany aloha tany fa manao ahoana ianao androany zay ny fanontaniana mipetraka fantsindrin'ny baiboly nalaza iaby izay lehibe an'ireo ibenaya izy no bouffet an'ireo izy no gradé tena enjany raha oharina amin'ireo telo lahy reo fa tsy naresan'izy telo lahy teo amin'ity tranga anankiray ity azotsika tsara le izy dikan'izay isika manompo an'Andriamanitra mila manana zavatra mampalaza anao ianao inona ny mba ezaka ataonao taka an'izy telo amin'ny rahalahy reo misy olona malaza mihira hony any tena tsara feo tena sambatry iny olona iny nga vitan'izany fotsiny fiainany tena sambatry iny raha mba zaza ao nohatra an'iny nisy ezaka nataony tao azoka tsara le izy nisy ezaka nataony tao misy olona manao délivrance tonga dia mivoaka mitsipatsipaka ny devoly miala daholo zay devoly ametrahany tany dozy ianao sambatra iny olona iny tsy sambatra izy raha tsy nisy ezaka nataony tao aloha mety misy malaza amin'ny délivrance fa isika malaza amin'inona averenao akaikinao averenao akaikinao foana mba malaza amin'inona hoa ianao dia averenao amin'ny ilany koa malaza amin'ny inona sa avelanao isandratra foana ny hafa hitazana foana jerery tena mamiratra iny olona iny raha mba ohatra n'iny ny zanako zao raha mba za zao ansonane manao vaezaka tsika manomboka androany ao anatin'izao toriteny zao tahaka ny toriny Petera teny tamin'ny Kornelio tamin'izany fotoana rehefa nandeha ny toriteny dia nilatsaka tao anaty toriteny ny fanahy masina androany ihany koa raha hitodry ity teny ity zahay tahaka ny nandraisanay tamin'ny andro ny mpaminany taloha no hitoriana an'izao teny zao dia efa hirotsaka ny herin'Andriamanitra hirotsaka amintsika tsirairay avy ireo tsy tsaraina ity ivelany ianao tsy tsaraina amin'ny fari-piainanao ianao tsy tsaraina amin'ny fari-piainany ray aman-dreninao ianao tsy azo tsaraina hoe io ny ray aman-dreniny dia tsy maintsy anaraka an'iny koa tsy avy ao anatinao no hitsarananao raha lasana bavy za mampaheranao olona ray raha maresy valonjato lahy ao ala tsy afitanao an'io atinao io tsodranatsika rehetra mba hivoaka mpanesy avokoa manomboka androany halleloja halleloja lazao akaikinao avy ato anatiko za teneny izy avy ao anatiko za amen amen isika rehetra ireo natsona amin'ny anaran'i Jehova matoa isika rehetra ireo tonga amin'izao fahamarinana izao tsy olo-olo-pona isika fa olona manana ny maizy atsika isika ireto no natsony anagnana ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fahamarinana izao tsy tokony isika miaramila indray no alemilemy fa tokony hiezaka takan'izy telo amin'ny rahalahy anao viveriny ainy ndao ajorontsika ny fanjakan'ny fahamarinana raha lasana bavy aza manaiky ianao iny misy favalo tafity sa mitady andravo dia ianao manaiky ilay fotsiny amin'izany mijoroa amin'ny fahamarinana ianao manomboketo halleloja ndao ajoro ny fanjakany tsy avelatsika Davida raha tsy tonga eo amin'ny fanjakany tsy avelatsika ny fanjakan'ny fahamarinan'i Kristy raha tsy mamiratra eto amin'ity Madagasikara ity miainga amintsika ireo nefa zany raha mirehatra mivavaka ianao miampita any amin'ny namanao zany raha mazoto mifadiana ianao miampita any amin'ny namanao zany raha mirehatra fanohanina ianao miampita any amin'ny namanao zany aoka ianao ohatra amin'ny namanao manomboka androany lazao kelan'izay ny eo akaikinao efa nanome ohatra be dehibe zao ny mpiandraikitra ato anatin'ny fiangonana
tato anatin'ny fiangonana tato efa be dehibe no ohatra misy efa nandravadoany, misy navita 120 andro 120 alina fifadikanina, misy navita 420 andro 40 andro sy 40 alina fifadikanina, misy navita alimbavaka lava be mihitsy tsy natory tany an-trano mihitsy nandritry ny 4 alina, misy navita tena nanao akalamanjana ny tety fokotany, misy navita nanao fanohanana be. Ny fiangonana tsy nandroso ohatr' zao raha tsy nisy nanoana tao. Nisy tena nanoana tamina milion maromaro, tena reny rehetrarehetra reny ohatra napetraka daholo reny. Fa isika aty aoriana mba inona ny vitanao? Any? Mba inona ny vitatsika? Raha iresaksika vavaka, raha iresaksika vavaka, mba inona ny refom-bavaka efa vitanao tompoko? Ao moa. Raha iresaka vavaka tsika, mpaminany zao manana ny lazany hoe navita adiny 20 isan'andro vavaka. Fa raha isika anay zany zao dia ahoana? Raha vavaka ny resahany, inona ny vitatsika? Navita adiny 4 ianao zay, efa mba nisy laza napetraka ao hoe tamina vavaka. Hoe tao anatin'ny fiangonana kristiana miara-bavaka misy mpin-tena enja anao raha hivavaka. Io vao manana fotoana kely dia tsy manana zavatra atao afa-tsy vavaka. Vao miresadresaka amin'ny namana izy dia mitona ny namana hivavaka. Vao mandeha ny resaka dia efa ianao ve mba avy mivavaka. Vao mifampiarahaba izy dia vavaka ny azy ny resaka. Vao miresaka izy dia henonao mihitsy hoe misy herim-bavaka izany olona izany. Misy vehivavy anankiray izay, mpiandraikitra tato izy fa efa tsy atsona izy fa marary izy amin'izao fotoana izao. Efa ela. Tena ny rehatra zany manao délivrance enjany zany sady mahery mivavaka. Iresako amintsika hoe fa raha mikorinao anatiny mihitsy le vavaka. Nanao délivrance izy nandeha nakany Manoro, nanao croisade tany izahay dia ry zareo napetraka tao nitondra le fiangonana. Dia rehefa nitory teny tao io vehivavy io dia nisy lehilahy anankiray adaladala. Tsisy fiangonana nahasitrana io na dia ray ary. Fa tonga tao le olona adaladala io. Le miteny rery sotra memerery manisa lalitra sy ny karazany reny nataony. Manao délivrance an'ireny manahirana satria ataonao délivrance izy dia lozany mivanitika fotsiny ny ataony eo. Tsy hita hoe mihetsika devoly sa tsy mihetsika devoly. Fa nanaovan'io vehivavy io defi. Ndroany teo le devoly adiny ray tsy nialany teo. Ny délivrance manko ampianariko anareo. Ny afahana mandroaka ny devoly tsy mivoaka eo io. Fa le faharetanao eo. Le anao mamorsiana tsy avelanao, tsy avelanao, tsy avelanao. Adiny ray, adiny roa, mialo io farany. Zay ny délivrance. Fa tsy amin'ny anara Jesosy dia eritreretra toa dia mialo io. Misy devoly mivoaka ohatr'izany, fa misy devoly tsy mivoaka ohatr'izany. Tahaka ny ty adala anankiray ty. Fa miverina tamin'ny lohany ny sain'le adala raha lasana bavy. Amen. Sitrana ilay adala noho ny nataony ty vehivavy anankiray ty. Rehefa nandeha ny asa, dia satria rehefa manomboka mitondra fiangonana eo ianao dia manomboka be dehibe le olona raisiny. Dia variana amin'ilay fandraisan'olona eo dia miena amin'izay le herim-bavaka. Rehefa niena ny herim-bavaka, tratra ny contre-attaquen'le devoly izy. Izy indray ny tratra n'le adala. Ie. Dia nentina tany amin'ny hôpitaly. Rehefa nentina tany amin'ny hôpitaly izy, dia ina zavatra nataony. Hitanao amin'ny salle d'attente ny hôpitaly. Le milahatra ao amin'ny dokotera. Izy hoentinao amin'ny dokotera, sendra variana mpitondra azy, izy nitodika efa manao délivrance marary izy etsy. Azonareo tsara le izy. Rehefa ny olona no saina vavaka, vao mihetsika kely io dia vavaka. Vao mihetsika kely io dia vavaka. Ary ny olona nanan'Andriamanitra programa goavana omena laza eto amin'izao firenena izao, tsy avelan'Andriamanitra hipetrapetra-potsiny zany. Fa amin'ity toriteny ity hoetsehan'Andriamanitra izany olona izany. Avita zavatra goavana amin'izao fahamarinana izao. Halleluja! Halleluja! Asiteka mafan'Andriamanitra. Manao alim-bavaka matetika, miakatra tendrombohatra, raha vavaka ny resahany. Misy karazan'olona kosa malaza amin'ny fifadikanina. Tena mpifady anina, rehefa mifady anina zany moa zany mazava ho azy tsy maintsy misy vavaka. Sady mifady anina no mivavaka. Tsaky janona mihitsy. Izy tsy mijery zany hoe mahibe aratsiratsiny olona hatramin'ny vavanareo to lasa tolakatsaky nareo, inona ny rarahiny an'izany. Ny ara-panahiny azy ny zava-dehibe aminy.
fa be deabe ny olona no miteny ka lasa miena ny takola lasa ratsy tarea lasa miongotra amin'ny voloko lasa ohatr' zao lasa maikely raha vao mifady anina lavo mila manana lazo tsika manomboka androany za mampirisika anao mba mametra laza goavana be aza mipetrapetraka fotsiny tsy vitany mamonjy sabata fotsiny ny fivavahana fa mila misy laza apetraka ao ndresaka vavaka tsika teo misy aminao sa tsy misy nalaza na vavaka ianao sa mbola tsy nalaza miresaka fifadikanina indray tsika malaza ny fifadikana ianao sa tsy malaza telo andro telo alina misy amintsika rehetra zao telo andro telo alina izy nanao batisa ino nanaovany azy farany mandraky tia nandroany antanino akaikinao eo le olona sa tsy eo sady somary ivandravandreo kely izy ohatry ny tehiteny ianao hoe ianao le izy ho ivandravandreo kely izy somary ivandravandreo kely fa tsy miteny amin'ny vava fotsiny ianao hoe ianao le izy misy nanomboka izy nanao formation batisa iny telo andro telo alina mafy tamin'iny efa niatra manaina mihitsy iny efa mivonjivonjeny izy taona fifadikana efa maro zay olona fadianina batisa hitako zay sasany safotra ao de io tsy velona io raha tsy andreky fasana ranotsiramamy ao anaty vavany ao zay izy vao matanjaka de tapaka le fifadikaniny tatio arina tsy isy tsony dimy andro dimy alina mba misy lazan'izany ve hoe iny enjany iny raha no fifadikanina dimy andro dimy alina folo andro folo alina misy malaza amin'izany ve hoe iny enjany iny raha folo andro tsisy dikany amin'iny zany folo andro folo alina zany ze rehefa izy raha mahi akory raiky amin'ny roapolo andro raiky amin'ny roapolo alina na 15 jours 15 nuit misy malaza amin'izany ve etseo kely no akaikinao miresaka aminao nge ndray andro misy malaza amin'izany ve ndray andro amin'ny etoandro tsy mihinana de amin'ny alina mihinana zay tiany hoanina misy raha iny ndray de malaza daholo tsika rehetrarehetra eo le olona izy amin'ny malaza amin'ny fifadikanina ndray andro sy ndray alina de ireo tsy manangatanandreo zany sady tsy manao mihitsy fito andro sy fito alina eka apôstôly lasa manomboka verivery saina am'le mifady anina foana lasa very fitadiny de maninona raha alimbavaka indray ny resahana malaza ami'ray alina le anjara fanapahana isaky ny alatsinainy talata laroby lakamisy zoma lahady misy aranjara fanapahany tsy tonga avy izy lazao ny akaikinao mbola tsy malaza ianao zany ndroa alina ahoany tsisy malaza amin'ny alimbavaka mihitsy zany anjara fanapahana ny mety mampirehitra be ny sasany raha tsy tonga amin'ny anjara fanapahana raiky amin'ny roapolo alina 2024 tsika zao tsy tamin'ny 2023 na 2022 na 2021 na tamin'ny 2000 fa 2004 tsika zao eto sady manome afatra hoan'ny hoandry bena Abisay sama no manome afatra hoan'ny izy telo mirahalahy ao miresaka ho an'ny izy telo mirahalahy aloha zao tsika zao ao inona koa fitoriana filazany tsara izany malaza amin'ny fitoriana filazany tsara koa iza tamin'izay nitory filazany tsara taloha io fitoriana filazany tsara io tsy malaza zany io raha tsy misy zavatra mitranga ao azonareo tsara le izy fa tsy hoe mamita didy akory indao hitory teny ary mbomanga kely de toriana le teny toriana de tsisy voka fa mody fotsiny
azao neka no tsotra zany fa aza manaiky farafakeliny mba misy olona malemy mitsanganao totsieny le amen nenay taloha tam'izay manao fitoriana filazantsara isaky ny fokotany fampitadiavana mihitsy io tsy le mitory teny tsy de aly loatra nay ny tena mahatery anay fa le hiditra le vavaka fanafahana iny de raha vao olona hitanay fa tsisy kilemy tsy mandeha makany aloha zay fa aty am'le be kilema be aty le hitan'ny olona hoe iova mitondra tehana tsy mahita masony tsy mareny sofony any ny tangoronany fa vao mahita niny olona anankiray misy kilemy misitany reo olona tsisy kilemy reo fonony reo toa de masitrana an'izy menakavy ohatr'izay io fa tsy le mitory teny fotsiny fa ny gentlis mila mahita mirakla eo no eo izy andresena lahatra azy ka raha anao ihany zavatra goavana atao amen zany alefa azy foana aloha fitondrana mambavaka na ho sitrana izy na tsy ho sitrany rehefa manao azy na mivavaka ho an'ny marary aza sytomy maria mitakotakony iavety amin'ny takotakona aty de atao délivrance sao de tsy sitrana de manjary hitan'ny olona na zao nekagnao tsy ohatr' zany ny fanaovana azy fa atsovy eo ampivoany eo amasom-bahoaka eo avy eto ny tombo tsy hanala-baraka anao zany amen zany am'izao vaninandro faran'izao ny tena esan'ny tompo ka raha mahita marary nareo nampitoriana filazantsara atsoa eo ampivoany eo ataovy somary miala mitovy am'le hitan'ny olona rehetra mihitsy de somary mizesta kely mihitsy ianao ny anaran' jesosy ny anaran' jesosy zany ny fanaovana azy raha fahagagana ny resahany mason'olona ihany ny tena mampitrangana io fa raha ny amin'ny takotakony io tsy mitranga fa natao misy karazan'olona manko marary natao anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy tahaka n'ilay lehilahy lay nateraka jambo ny sitran'ny tompo izy andresena lahatra ny olona rehetra ka misy karazan'olona ohatr' zany rehefa ataonao masom-bahoaka io tranga foana ny fahagagana ka hoany misy o lehilahy sy vehivavy mahery amin'ny fitoriana filazantsara ve efa nitetezinay ty Tananarivo ty tam'izany ny antony andehananay nitetany Tananarivo hitady marary fotsiny fanena amin'ny olona mikily mainy andaliny ino fa misy anankiray fa ifanenjehana mihitsy tam'izany nahitany an'izany hoe olona mitondra be kily malemy reny ny tongony fa vao nahitany fa tonga de navita ny azakazaka ny tsoka hoentiny devoly mandositra le olona fa vao mivoaka avy mivavaka maraina de voaka de lasa mandeha hitory filazantsara mitady marary iny amin'ny arabe iny zay mifanena rehetrarehetra eny tadiavina mihitsy reny olona atosika amina chaise roulante reny tadiavina fa tsy hita reny teto Tananarivo fantatry le devoly hoe mitady zay teto Tananarivo fa tsy haiko na letiky le devoly any an-tranony ihany angamba fa tsy mivoaka fa raha isanao an'izany manomboka androany ahorakoraka mihitsy atao amin'ny kristianina miara-mivavaka mahavita an'izany ianao ifaza matahotra aza manary ny fasahinareo zay misy valiny lehibe vao mahita mararina voaka eto arinao tonga de ametrao tanana miala le aretila wow raha te alazo mba manaova viveriny ainy ohatr' zany fa tsy hoe Jesosy mba ataovy malaza de ahoany nga io tonga fotsiny eo ataovy malaza de zany foana ataovy malaza tsy vitan'izany io mila mihetsika ianao amen délivrance izy zany malaza amin'ny délivrance hoe rehefa izany olona zany ny anarany fotsiny tononona matahotra ny devoly nisy taona zay tany Tamatavy nanao délivrance de ny zesizesita be teo le Lucifer tsy nahito mivoaka de hoy zay taminazy hoe atsonay sœur Fabiola fa ina zavatra nitranga raha indray aloha tsy zakanay iny may tonga de tsy hity Lucifer fa misy olona ohatra manao délivrance io mbola fetahany devoly ny tamaina izy aloha ie mandray lesona izy amin'iny zay efa tratran'izany tsy nifetahany akory fa nisy vehivavy demoniaka zay tsy ampivavaka tam'izany fotoana zany telo mirahalahy zay nanao délivrance aniva demoniaka tena mialatsiny am'le fiteny mandreraka amin'ny mandroaka an'izany devoly zany miala ny anankiray de ozy anakay iala zay fa mbola ho avy indray ny lehibe anay de voaroaka le lehibe de mbola oza le lehibe mbola misy lehibe anay mbola ho avy eo
efa ho lehibe anaky 5 angambany. Lehibe 5 efa misy 10 ny zanaka io lehibe io roanao eo. De miala ndray de mbola misy lehibe, miala ndray de mbola misy reraka zay farany de mitonga am'izay le lehibe any avy tany de mele devoly. Nareo ny ray ny vita délivrance lany hery sady anga. Ozy le devoly lany hery sady. Zay ny farany herinareo. Mbola misy lehibe ako raha ho avy eo za efa tsy tafavoaka anareo. Hoe Jesosy eo. Efa iabondoniny zay 3 miralahy tsy napozinay. Hoe ahoany ty ralahy ho afa-baraka eto tsika raha tsy mivoaka ty devoly ty. Tsy napozina tamtampoka teo. Nahita anjely namirapiratra be le olo. Hoy, i misy anjely mitondra sabatra. May zay tonga de afaka le devoly. Manomboka androany tonga de manao vadingany. Nisy tsy haiko fakomaly sa omaly nisy vehivavy miantso anahy. Misy olona ozy izy miatsika devoly be ato aminay ato. De oza tamin'ny ataovy délivrance izy ranabavy ataovy. De apôstôly ka efa nataoko fa mitady andozy de tsy mety mandoa mihitsy tsy mety mivoaka. Ataovy hoa iareto kely ao aloha. Zay nyteneniko taminy. De miverena miantso anay anao afaka adiny ray. De nataony tany le délivrance tsy fatako zay ny hafarany tany. Fa raha vao misy miantso anao manomboka androany de saiko ataonao le izy. Satria mila malaza ianao. Ka zay foana ary ve zany mialaza eo? Raha vao misy olona zay renao na fantatra hoe mietsika devoly akaikinao any, ianao zay no nanirahana an'iny. Fa tsy mbola iantso mpanompon'Andriamanitra ty alavitra be ty apôstôly misy olona mietsika devoly. Ianao ny eo tonga de apoay any io devoly io. Tsy maresy lahatra le amenan'olona anao délivrance. Ataovy amenan'olona atahorana démoni mihitsy. Halleluja! Zany mihitsy raha ohatry zany tena. Ifatoy raha tena te hifantoka ianao amin'ny délivrance de tonga de ifatoy hatramin'ny farany. Mety tsy mahomby ianao eny am-piandohany fa alefasy foana. Ataovy foana. Malaza ianao farany ao amin'ny fokotany misy anareo ao. Farany ho avy ao aminao daholo marary rehetrarehetra. Mietsika de hoentin'ny olo rehefa manomboka malaza ianao tsy ampozinao misy olona mitatotra mihitsy ao. Fianakaviana anankiray ny resy lahatra vehivavy ray fa ny fianakaviany ray manontolo rofo ny hoentiny eo daholy. De anangana cellule ianao farany any amin'ny faritra misy anareo any. Mba mametra laza re tompoko ao. Lazao ny akaikinao ataovy zany fa vitanao. Misy ny sasany hoe zany ray de alaza mitoromaso. Halleluja. Alaza mitoromaso. Inona koa ny tokony hampalaza atsika? Vavaka. Efa voaresaka teo moa vavaka. Mpandresy lahatra olona. Raha mbola misy olona malaza aloha hatreto fa izy efa hoe Benaiasy ry Abisay ny karazany. Hosana mienjana aloha hatreto. Hitanay tsara ny fiasan'izany hosana zany. Mody mahita anazy hoe mandringandringinina re de hoe tsy maresy lahatra olona iny. Enjana iny. Fa samy manana ny fanomezam-pahasoavany ny olona. Fa neny hosana azy mifanena aminy eo. Nisy taona izy mba nanontany hoe inona moa ty zavatra teneninao amin'le olona ohatrany tonga de resy lahatra tao. Ozy fotsiny hoe avy io etiko ambavaka. De na misy taona mba nanandrana azy etiko ambavaka. Tsy nandeha le olona. Fa misy samy manana ny fanomezam-pahasoavany ny olona. Fa mitatotra mihitsy izy. Ao anatin'ny ray andro zay mandray olona efa ho zato tery ananisana tery. Zato isan'andro ianao mandraindray ny reraka. Satria sady mandray ianao no manao délivrance an'le olona. Ny laza napetraky ny fiangonana tamin'izany fiangonana kely hoe fiangonana mamaly vavaka eo no eo. Satria tonga elo olona de atao délivrance na hoany na tsy hoany de alefa ny délivrance. De miala elo olona tonga de mahita asy. Miala elo olona sitrana. Miala elo olona lamany tokantranony. Malaza teo ananisana sy ny manodidina amin'izay hoe ary misy fiangonana mamaly vavaka eo no eo. Amen. Raha oharina amin'ny hosana ianao manao ahoana indray ny lazanao amina fitaomana sy fandresen-dahatra olona. Ahoana? Maresy ve sa tsy maresy? Misy koa ny malaza masina. Me raha fahamasinana tena. Tsy
tsisy sanga mivoaka mihitsy. Sarona tsara fa tsy le kasikety miraraka be reny koa. Oka zava. Jereo kely ny akaikinao. Misy manao hijab de eva manao zao le. De tsy haiko hoe maninona va de ozy izy mijery anao. Masina tena masina fomba fiteny, masina fitafy, masina. Manao ahoana indray ny lazanao raha fahamasinana? Ahoana? Hoe raha mbola misy olona masina tena tsisy mitovy aminy. Mpaminany zao malaza. Ino fa impaminany inge zao ny mpaminany sy le mpiandraikitra zao mbola lehibe na abisay sy ny karazany. Fa iza le telo lahy le nareo aty amin'ny 2024? Iza ny avita iotra ny mpaminany amin'ny fahamasinana? Ekena fa izy tsy manambady fa tsy ataonareo sakany zany. Ka Paoly apôstôly ange tsy nanambadika, zay natonga azy nanao mirakla, zay natonga azy mosoara de manasitra, zay natonga azy nitondra. Raha vao zany ny apetraka ao anatin'ny sainao de tsy alaza mihitsy ianao. Fa nanambady izy na tsy nanambady afaka mihoatra lavitra azy ianao. Amen. Ianao ihany io. Ozy ianao hoe za tena ezaka de ampian'Andriamanitra ianao. Iza koa ny malaza amin'ny fahamarinana? Hoe nisy poketra nisy portefeuille latsaka tato am-piangonana. Fanateriny mihitsy le porta. Sokafany kely fa aiza ny tao anatiny. Fanateriny hoe tia nisy portefeuille adiny. Fa tsy hoe za manana trosa amin'ny banky. Fitahiny ty, tsy fitahiny ny tompoko. Lazao ny akaikinao, aoka alaza amin'ny fahamarinana ianao. Somary nitongilangilana le kapanao de nandeha nakeria rina tery ianao. De nahita aigle d'or tsara be teo vao mividiny. Nampitahinao le kapanao sy le aigle d'or. De hoe raha tia ny anaovako tena ao tsara mihitsy. Lazao ny akaikinao, aoka alaza amin'ny fahamarinana ianao. Amen na? Malaza amin'ny fahamarinana, malaza amin'ny fanatrehana fitoam-bavaka. Zany koa izy koa zany. Raha mbola fitoam-bavaka na andavanandro na sabata na voaloam-bolana na feno volana na miakatra ny atenibohatra, eo foana ny olona anankiray iny. Eto ve zahono zany? Eto sa tsy eto? Hoe tonga foana fitoam-bavaka rehetra? Tsy eo tsy eo ka? Antanino akaikinao? Eo ve ianao za tsy eo? Fitoam-bavaka sabata? Malaza ve ianao hoe raha mbola sabata ny sabata tsisy memotry zany eo? Voaloam-bolana? Mbola misy tsy eo? Ireo lehilahy be dia be reo rehefa tonga voaloam-bolana makaiza daholy. Alleluia! Ho alainay caméra rehefa tonga ny voaloam-bolana sy feno volana dia aseho amin'ny écran géant eto eo ohatry zao ny ataon'ny olona rehefa tonga ny voaloam-bolana sy feno volana. Eo le olona sa tsy eo? Eo ny sasany mariny zany. Feno volana ndry be dia be ny tsy tonga. Fa misy olona malaza amin'ny fanatrehana fitoam-bavaka. Inona koa ny mampalaza? Fitiavanamany. Tena tia namany. Tsy mifosafosa ny namany. Tsy manaratsiratsy ny namany fa tena tia namany. Antanio kaikinao, ianao ve zany sa tsy ianao? Eo le olona. Le olona le tia namana le eo sa le olona le fosafosa? Samy eo daholo ve? Zao ohatrany mba somary mafimafy kely ty teniko ty. Raha mahita olona mamiratra ianao, aza mialina azy. Vetivety kely aloha mbola tsy tapitra le teniko. Mbola tsy tapitra le teny, mbola teny tsotra kely zany. Raha mahita olona mamiratra ianao dia manina hoe fa io aro izy. Amen. Raha in'Andriamanitra ny nampamiratra ny lehilahy, iny mampamiratra ny vehivavy. Ny anankiray amintsika reto mety masoandro, ny anankiray volana rehefa mamiratra ny masoandro amin'ny etoandro dia ny volana indray amin'ny alina. Fa ndimindimby eo io. Halleluja!
ndao samy amiratra daholo ao mba tsoforaniny eo akaikinao tsofokirany ianao mba hamiratra. Amen. de tenena izy raha mba mamiratra ianao ndray androany aza dino aho tsarovy ihany raha mamiratra ianao. raha mba ampiasain'Andriamanitra be ianao ndray androany aza dino hoe za. tenena izy raha mba malaza ny be ianao ndray androany aza dino aho mba ataovy mpanolo-tsainanao aho farafakeliny. tenenao zany izy. raha lasa atahorany demoni be mihitsy ianao ndray androany aza dino hoe za. ny tenin'Andriamanitra tsy miverina foana aminy fa matoa tonga eto tsy maintsy votony tany androany. tsy maintsy votony tany androany. tsy maintsy isy laza iforona amin'ny alalany titety androany. alaza amin'ny fitoriana filazantsara, amin'ny délivrance, amin'ny vavaka, amin'ny fahalasotranany, amin'ny fahafoizany, amin'ny fahamasinana, fahamarinana. alaza amin'ny fampiasan'Andriamanitra na lasela-bavy. misy alaza amin'ny fihirana, alaza manerana ny Madagasikara trany amin'ny faritra rehetrarehetrany. zay mino zany ho tanterahan'Andriamanitra aminy zany hoe raha mbola misy olona mivavaka tsisy mitovy amin'iny olona iny mihitsy. mba ilainao ve zany da lasaina-bavy? olona malaza zany ane ka mila mifetena be. mila malaza ihany koa eo amin'ny fahafohizana. ataoko teny gasy mazava tsara mihitsy. fahafohizana. fahafohizana. jereo kely ny akaikinao mba malaza ve ianao amin'ny fahafohizana? tonga de mila malaza am'izay manomboka androany fa le miezaka ela loatra ka. tena marina zany. efa tsy resaka fiezahana tso zao fa tena tonga de atao mihitsy zay ampalaza. mampalaza de zao manao takan'izy telondralahy manao dingany. nataon'izy telondralahy zao a viveriny ainy. ny androny lehibeany izy tsisy nanao. ny androny lan'olo tena izy tsisy saniditra satria tsy mahazo maty andeha haka an'le rano fa tsy maintsy velona mitondra le rano mody. sany izy telondralahy niditra tany. raha te alazy anao manaova zavatra goavany. miandry ianao jerena tsisy manao mihitsy. mandeha ny fanetanana eto ohatra hoe mila zao mila zao mila zao. mbola tsisy nanao mihitsy zao hoe tonga de firy le vato ilaina mpaminany firy. toko resaka mazava tsara le azavain'ny baiboly. davida zao ny teny hoe rano ny ilaina ry anaty lavaka fatsakana. feny filistina manodidina an'io. iza ny sahakany. de manao fanetana antsika eto hoe manangana tempolo tsika mila vato ray alina. ray alina fotsiny teneniko aloha. zay zany le tenin'ny davida mpanjaka hoe alaivo le rano vato ao iza le telo miralahy. tsy hoe za anao folo mbola ry abisay zany tena mifona. anao 5 ampaminany mbola ry bena ia zany. mba iza ny sahanao viveriny ana takan'izy telo miralahy tonga de laza mipetraka amin'io tempolo mety ho gravena amin'le vato mihitsy ary ny anarany hoe ianina ny antoka amin'reto vato ray alina ireto. ahoany iza nao takan'izy telo miralahy. zavatra tsy vitany lehibeany, tsy vitany abisay, tsy vitany benaia, tsy vitany sam, tsy vitany eleazara, tsy vitany le anankiray. fa tonga de izy telo miralanina ny ray azy an-tanany. izy reo olona anankitelo reo tonga de anray an-tanany. iza le telo miralana telo miravavy na telo mianada tonga de andray ambongadony hoe zany batany zany mba ho tantara mipetraka anao viveriny aina mihitsy a. iza le izy tahaka antsika zao, tahaka antsika ohatr' zao fisalasalantsika ohatr' zao no ny salasalany lehibe rehetrarehetra tamin'izany fotoana hoe nde aka rano ary ampovoan'ny filistina arive ho raraha ihany a. ozy le anankiray le hafafa be ny anarany mialatsiny fa tsy tadidiko le anarany teo. izy teo Joseba Basebeta.
na faty valonjato lahy Joseba Basebeta. Fa rehefa tonga ny fotoana nakany Davida ilany Davida n'le rano, nieritreritry Joseba Basebeta hoe mety hafa ny fomba an'Andriamanitra tamin'iny fotoana iny, fa amin'ity 2024 ity mety ho hafa ny fomba an'Andriamanitra ny Joseba Basebeta. De tsy sa Joseba Basebeta nefa na faty valonjato lahy izy taloha. Ny salasala ohatranao zao ihany koa reo lehibe rehetrarehetra eo. Ry Abisay namono an'le Egyptianina makadiry be. Nataony Baiboly tsy hoe makadiry ndika le makadiry voajerevina de tonga de mangorovitsika tsisy hevitra io. Fa sahany Abisay niady tamin'le makadiry. Fa rehefa nitady rano ny mpanjaka de ny salasala dia ahoana? Mety tsy mitovy amin'le tamin'le makadiry tsony ty amin'ny Filistininy ity. Le fomba an'Andriamanitra amin'izao tak zany. Ao zao mandeha be ny calcul ao. Miodikodina be mihitsy. Raha jerevana amin'ny masom-panazy dia misy calcul be dia be eto ambony loha eto. Ao plus zao raha analana an'ity le ao dia tonga dia ohatrona dia ohatrinona sisany ambony dia tsikitsiky kely ny akaikinao marina zany sa tsy marina. Dia ahoana le volan'olona tokony pena ry, dia ahoana sakafo amin'ny herinandro, dia ahoana zao malaky io calcul ao anatin'ny sainy io a. Mampiena ena azy. Fa izy telo amin'ny rahalahy tsy nanao calcul. Fa hoe ampanjakany David eo amin'ny fanjakana mitady rano ny mpanjaka. Mila mijoro le fanjakana satria vao maty eo David tsy tafajoro ny fanjakana. Ny afahantsika tena mampalaza ny kristianina miara-mivavaka zao dia ny fijoroany io tempolo Solomona io. Ampitodika ny firenena rehetra aty Madagasikara amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Iza le telo amin'ny rahalahy fa mitady rano ny mpanjaka, ampijoro an'le fanjakana. Anao viveriny ainy tonga dia andray ambongadiny hoe na ho faty na ho velona, fitainay io, alainay le rano. Iza ny andeha hakan'le rano? Antanio anio akaikinao, iza ny hakan'le rano? Mametra lazy. Fa io zao fanararotany io. Nenisy telo milalao reto ke mitsiriritra fotsiny reto zany zao tena tsy lehibebe fatany fa tena navita zavatra reo matonana nany maiza zotro zao. De mitazana an'ireo fotsiny mba maniry lasa tahaka an'reto. Ny andro occasion fotsiny zareo. Io fa mitady rano ny mpanjaka. Any ampovoan'ny Filistiny tonga de samaty akan'le rano. Io tempolo io. Io zao no afahantsika mampalaza antsika aingana. De ahoana? Nikajy manakana be dehibe ao zao dia hoe kazengy tsy manam-bola apôstôly. Sady zany le izy. Tsy amenina. Asitehika mafy an'Andriamanitra ary lo. Raha ravoko ny afatra dia tsotra. Be dehibe ny olona nalaza talohan'izy telo mirahalahy. Fa rehefa navitany ny fiveriny any iny izy telo mirahalahy reo, takona daholy. Nanambonina tany aloha rehetrarehetra. Tonga dia takony ary naoraka mihitsy ny lazan'izy telo mirahalahy noho ny dingana nataony iny. Mbola tsy taritsika raha zao 2024 zao ny anao ezaka goavana amin'ny fanompoana ny tompo. Mba ataovy misy zavatra mampalaza anao. Raha te halaza nefa ianao tsy mipetrapetraka fotsiny. Tsy miandry namana. Fa ianao rery mihitsy no mitarinteny anao dingana. Na vavaka. Na fifadikanina. Na alimbavaka. Na fampiasan'Andriamanitra. Fahamasinana sy fahamarinana. Fafoizana. Asan'Andriamanitra mihitsy. Mandraisa ianao anjara amin'izany. Amen zany. Resy lahatra amin'izany fa ianao fa anao ezaka. Anao ezaka ve ianao? Tsodrano antsika rehetra mba omen'Andriamanitra hery ianao a. Omen'Andriamanitra hery ianao a. Ho lasa lehilahy maherin'ny Kristy sy vehivavy maherin'ny Kristy. Alaza amin'izao fahamarinana izao. Alaza amin'ny asan'Andriamanitra. Alaza amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity. Halleluja! Asanatony tananao dia misaoran'Andriamanitra ny amin'izany afatra izany. Misaotranao zay tompony amin'ny teninao. Menay voninahitra ianao androany. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao tompo. Engany ny teninao tsy hiverina foana. Miaina amin'ny fiainam-baovao. Miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny Fifoazapana TV.
amin'ny ora toy izao izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.